Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity anio tia mbola mitoetra ato atsimo Madagascar hatrany ilay rindraona izay nisan'ny manome vanany orana tandrivon-drahona amin'ny tsitokotoko any atitany Madagascar sy tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ato anatin'ny 20 ora ho avy dia mikisaka miandalana amin'ny manalavitra ny morontsiraka ity rindraona ity na zany nefa dia mbola tombanana azo vanatrany izay orana tandrivon-drahona izay ho an'ny avoatany sy ny tapany na ny morontsiraka avoan'ny atsinanan'ny Madagascar indrindra mandritry ny fankalazana ny andron'ny Paska ato anatin'ny 2 andro ho avy zany ny maripana izay misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ny alahady ny Paska dia ny zavona aloha no mety hibatoerana ho an'ny ilan'ny atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iny amin'ny maraina be aorinan'izay dia maina ny andro na mibatoerana kokoa ny masoandro ny tapany atsimo atsinanany nosy kosa indray ny faritra atsimo atsinana zany distrikany Taolagnaro dia mety hisy ny tandrivon-drahona vao maraina misava ihany koa nefa izay rehefa atoandro toy ny any amin'ny distrikany Ambilibe sy Ambanja sy ireo toerana manodididina azy mety ahitana an'izay orana tandrivon-drahona izay hatrany ny ambiny moa dia ny masoandro no hibatoerana raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso tolakandro mety hisy ny tandrivon-drahona ho an'ny faritra Bongolava Itasy Avakinankaratra ny faritra Moromania ny ilany atsinanany faritra Matsiatra ambony sy Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritra Ivatovavy Fitofonany sy atsimo atsinanana ary ny faritra Nosy izay orana tandrivon-drahona izay somary misy tokotoko aloha zany ny tandrivon-drahona na ny orana ao anatin'izay ka somary misy tokotoko tanteraka ny orana ao anatin'izay rapiso tolakandro izay mety misy ny ariva no milatsaka amin'ireo faritra mety hovakasika ny any amin'ny distrikany Ambilibe sy Ambanja ihany koa dia andrasana hatrany izay orana izay amin'ny akapobeny ho an'ny tapakandro arivany rapiso izay ny ambiny kosa indray dia tombanana omaina ny andro amin'ny akapobeny dia somary olalovan-drahona ary ho an'ny faritra Laotra Mangoro Analamanga sy ny any amin'ny faritra Betsiboka ary ny faritra Atsinanana Analanjirofo sy Sava ary ny any amin'ny tapany avaratra na ny faritry Diana ary koa ny faritry Melaky sy Boeny ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapiso izay 5 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinankaratra ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 degré Celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hatrany manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinana ary 30 ka hatramin'ny 9 degré Celsius kosa izay maripana vinavina izay ho an'ny tapany andrefan'ny nosy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy Paska dia andrasana hatrany ny orana tandrivon-drahona amin'ny tapakandro ariva ho an'ny faritra Bongolava Itasy Vakinankaratra mety voakasika ihany koa ny tapany atsimo amin'ny faritra Analamanga toy ny any amin'ny distrika Andramasina Antananarivo Atsimondrano ary andrasana ihany koa izay ho an'ny ilany atsinanany faritry Matsiatra ambony sy Moromania mitatra hatrany amin'ny faritra Atsinanana ny faritra Ivatovavy Fitofonany atsimo atsinanana ary mety ho tratran'izay orana tandrivon-drahona izay ihany koa ny distrikany Moramanga Nosy Benala sy Marolambo ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar dia miandry orana tandrivon-drahona ihany koa ny faritra Sofia sy Diana indrindra ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia ho an'ny tapakandro arivany alatsinainy no saika ahitana an'izay rotsakorana izay amin'ireo toerana rehetra mety ho voakasika. Mandrahona kosa ny andro ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ny faritra Analanjirofo ary ny any amin'ny faritry Melaky sy ny distrikany Mianvazo mety ahitana tandrivon-drahona ihany koa indraindray any amin'ny alina ny ambiny moa dia tombanana omaina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mbola manodidina ny 17 ka hatramin'ny 19 degré Celsius eo hatrany ny maripana raha ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa indray dia saika mahery ny 30 degré Celsius na ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy izay na any amin'ny ilany andrefana ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius moa ho an'ny faritry Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny talata kosa indray ary mbola misy hatrany orana tandrivon-drahona andrasana ary somary mahendrika faritra maro raha ny vinavina hatrany ho an'ny faritra Sofia Boeny ary ny amin'ny faritry Betsiboka sy ny faritry Bongolava Itasy Vakinankaratra ny faritra
Analamanga Moromania matsiatra ambony ary mitatra hatrany amin'ny afaritra Atsinanana sy Laotra Mangoro ary ny faritra Ivadivavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana izay Rotsakorana izay ny ambiny dia maina atrandra ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny talata izay mety misy fidinana kely ny maripana raha ho an'ny avoatany satria dia 29 ka hatramin'ny 20 degré Celsius no maripana vovinavina ny morontsiraka kosa tsy dia misy ny fiovana andrasana mahakasika an'izay maripana izay 23 degré Celsius moa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Melaky amin'ny andron'ny talata izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io tia raha presidente manaraka veloma